nidinay fotony nijery ny andrana teknika amin'ny fampiasana ny milina fanodinana ny poma ho ranom-boankazo sy vinaigitra tamin'ny alalan'ny fametrahana ny tanon-ketsa industrialy na ODOF eto amin'ny commune ambanivohitra ny Ramanelatra district Antsirabe faharoa ny ministra ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ny zoma teo. Afaka anodinana ranom-boankazo maro ihany koa ity milina ity satria tsy mandava-taona ny fisiany poma mety vakina karatra. Natao andraisana ireo vokatra avy amin'ny tantsaha ny tanon-ketsa industrialy napetraky ministera mba ahafahan'ireo vahoaka misitraka ny fampandrosoany fotony ka ny ministera no manara-maso ny finitantanana ny volam-panjakana. Tanjona voalohany moa zany tamin'ity nametrahana an'ity milina ity dia nanodinan'ireo poma ho cidre ho ranom-boankazo zany fa misy alcool izy io fa rehefa napetraka moa zany ny orinasa raha natao ny andrana dia ahavitana zavatra maromaro izy io. Zay moa zany anankiray antoka itenenana ihany koa fa mety ahasoa raha ohatra ka tsara tatana, raha ohatra ka tena tsara araka ihany koa ary arindra tsara ny famatsiana ny akora rehetrarehetra amin'ny alalan'ny voankazo samihafa izay vao mifampiresahana tamin'ireo mpamokatra rehetrarehetra ary ny anjara andraikitry ny ministera ihany koa dia ny fijerevana ny fitantanana ny volam-panjakana. Ka mahafapo ny zavatra hita androany aloha fa mbola hoarahanay amin'ny antsipriana anatin'ny volana vitsivitsy aloha zay vao tena azontsika tenenina hoe tsara toerana, tsara tatana ary tena isy fitraikana ihany koa fa mbola iverina zany zay anoy an'izay fanadihadiana zay. Ny ministera amin'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra no hitadiny lalam-barotra amin'ny vokatra satria anisan'ny tanjona amin'ny fametrahana ny tanon-ketsa industrialy ny fampihenana ny fanafarana ny vokatra avy any ivelany. Raha tsisy ny lalam-barotra mazava loatra fa ho foana ihany zao ezaka rehetrarehetra ataontsika zao ary tsy mahatsisy fiantraikany ratsy amin'ny rotsym-piarinana-manontolo ary ny anjaran'ny ministera misahana amin'ny varotra dia mandinika aloha zay lalam-barotra azo atolotra fa ny olona ihany koa rehefa nanao ny famelabelarana sy ny fifanankalozan-kevitra rehetrarehetra tamin'ny fanomezana an'ilay milina dia fananana ihany koa izy ny vinany sy ny tanjona tiany tratrarina anatin'izay rehefa nisy lalam-barotra ihany koa zany efa nieritreretina. Raha ho an'ny fanodinana ny poma dia mahavita manodina hatramin'ny 540 kilao anatin'ny tapakandro ity milina ity amin'izao fanandramana izao. Marihina fa misy mpiasa 420 no manodina ny orinasa.